Ankafalina no iarabananareo amin'izao zoma masina izao manaraka ny fandakana PASY GASY eto amin'ny TV+ Madagascar. Faly foana izay mifankahita aminareo. Ary eto dia hoentina somary mivoaka kely ianareo satria ho avy ny fety izao. Matetika rehefa lundi de Pâques dia ndao hivoaka hitsangatsangana kely dia mba izay koa no entin'ny fandakana PASY GASY ndao sika hivoaka kely dia tonga aty amin'ity toerana mahafinaritra be ity izay aty amin'ny Bianco. Mankasitraka azy ireo napetrahano androany nandray ny fandakana PASY GASY. Dia manasa anao izay hanaraka ny fandakana hatramin'ny farany hafana be ny débat androany. Omeko anareo ny lohahevitra rehefa avy eo fa mialohan'izay dia andehantsika hanaraka vetivety ity sary fikarakarana ny fandarana androany ity. Tanora malagasy aho, tia tanindrazana mandalina ny fahamarinana izany teny izany dia anisan'ny hita eto amin'ity toerana ity izay napetrahano dia toy ireny ny sary fikarakarana izao fandarana izao. Andeha hampandrosoana aminareo ary ireo tanora enina menada izay andray anjara amin'izao fandarana izao mialohan'ny hanomezana anareo ny lohahevitra amin'ity anio ity. Ka ho antsoina voalohany izy telo mianadahy avy eo amin'ny UCM dia ny antsoiko voalohany dia i Natsiky izay mpianatra ao amin'ny UCM mianatra ny momba ny science politique. Mazao toeran'izay manarak'izay dia i Tiavina mianatra momba ny science politique ihany koa izy ao amin'ny UCM. Mbola ao amin'ny UCM hatrany Escar izy kosa dia mandalina izany filozofia izany. Ny antsoina manaraka indray dia mpianatra avao amin'ny University FGKM Ravelonjaona tsy izay izany fa i Antema. Izy dia mianatra momba ny resaka communication. Manaraka ao avy ao amin'ny Université Estime mianatra momba izany droit izany tsy izay izany fa i Domoina. Ary ny mpandray anjara farany dia i Vonjy avy ao amin'ny University FGKM Ravelonjaona mbola mianatra hatrany izy momba ny communication. Ireo izy enina mianadahy izay hiady hevitra androany. Ny lohahevitra moa dia tsy miala lavitra amin'ny toerana izay mampiatrano dia mbola hakasitrahana foana izy ireo tsy izany fa ny Bianco. Ireo tanora ireo dia tsara marihana fa mpikambana ao anatin'ny RHI na hoe réseau d'honnêteté et d'intégrité. Raha dika amin'ny teny malagasy dia tambazotran'ny tanora mandalina ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Andeha aviantsika nitehaka ho anareo rehetrarehetra. Manasa anareo izay hanaraka ny fandarana satria ny lohahevitra dia hoe ny kolikoly ve no natonga ny fahantrana sa ny fahantrana no natonga ny kolikoly. Ndao ary hosokafantsika ny adevitra afaka isoronareo ny cache-bouche ho an'izay efa nanala moa dia efa voala, ho an'izay mbola tsy nanala dia miaraka manala amiko. Ny fahantrana ve no natonga ny kolikoly sa ny kolikoly no natonga ny fahantrana. Zay ngamba ny hanomboka hanohevitra voalohany ao anay manokana dia ny kolikoly no miteraka ny fahantrana. Maro ny kolikoly misy fa ho asehoanay anareo ohatra amin'izany ny trafic d'influence na ihany koa sika hoe ny fanararaotana fahafantarana olona. Izy io dia miteraka voka-dratsy eo amin'ny fiariana sy ny toe-karena firenena anankiray.
ohatra amin'izany zao jerentsika rehefa misy ireny tolotr'asa ireny dia maro ny olona no mandefa ny mombambazy any amin'ireny. Azontsika jitsiaka anankiroa nefa ny olona mandefa ny mombambazy any amin'ireny orinasa ireny ny voalohany ilay olona le hoe navita fahaizana, manana ny diplaomany manana ihany koa ireo masotsivana osintsika mifanaraka amin'ilay asa ho atao nefa tsy manana fifandraisana na relation amin'ilay olona izay ao amin'ny orinasa io. Misy kosa nefa ilay sokajin'olona faharoa izay mety manana diplôma izy, manana fahalalana fa tsy manana ilay masotsivana mifandraika amin'ilay asa, fa manana kosa izy fifandraisana amin'ilay olona ambony ao amin'ny orinasa io. Dia no miseho nefany rehefa mivaly hoe iza no nahazo an'ilay asa dia ilay sokajin'olona faharoa ilay manana fifandraisana amin'ilay orinasa no mahazo an'ilay izy. Inona nefa vokatr'izay voalohany aloha ilay olona tokony hazo an'ilay asa ilay manana an'ilay masotsivana mifanaraka dia tsy manana asa. Rehefa tsy manana asa izy izany dia tsisy hohanina izy izany dia lasa charge ho an'ilay olona akaiky anazy. Ilay olona faharoa teo tonga eo amin'ilay toerana izy. Tonga amin'ilay toerana izy manam-pahalalana izy fa tsy manana ny masotsivana. Rehefa tsy manana izay masotsivana izay dia tsy afaka manatanteraka ny asa. Rehefa tsisy asa atao anatin'ilay orinasa io dia lasa matiantoka ilay orinasa. Dia rehefa matiantoka nefa ny orinasa dia mikantona ny orinasa. Dia mikatona ny orinasa dia tsy manana asa intsony ny olona ao anatin'io orinasa io. Dia izay fahantrana tanteraka ho antsika ny kolikoly. Mankasitraka indrindra. Manao kosa ny hevitrareo ato amin'ny ilany ato? Ia, marina tokoa ny tenin'ilay namako teo mahakasika ny hoe ny kolikoly dia manimba ny firenena ary mino fa hitovizantsika hevitra daholo izay zavatra izay. Fa rehefa tena dinihana ary rehefa tena zohitsika ny fototra ny avian'io kolikoly io dia hita ihany fa avy aty anivon'ilay fahantrana sy ilay fahasahiranana lalina ety anivon'ny fiarahamonina lasa mampiroborobo sy mampirongatra ny fisian'io kolikoly eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Ny zava-misy mantsy dia zao, raha toka ny resaka tamina tantsinanay zay za tamin'iny herinandro lasa iny, mpampianatra izy io ary niteny anay izy hoe ny voambolana ozy izy sahala amin'ny hoe ny kolikoly, ny varimaizina sy ny ohatrohatr'izany dia tsy nisy tao anatin'ny rafim-pampianarana malagasy raha tsy taty aorianan'ny taona 2020 sy 2025 taty ho atsimo. Ny antonona tonga an'izay moa zany dia inona? Ka eo ny mila iverenantsika hitotihana any amin'ny lasa satria ny lasa mantsy tsy mba fanadino fa fakana lesona. Ny zavatra nisy mantsy tamin'izany dia zao. Ny fanjakana malagasy dia tafiditra tao anatina fahantrana lalina. Ny fahantrana tiako tenenina eto dia fahantrana ara-ekônomika sy ara-tsosialy manokana. Ny fanjakana malagasy mantsy tetian'ny taona 2020 dia tafiditra tao anatin'ny ataontsika hoe situation de cessation de paiement. Zany hoe lany vola ny fanjakana malagasy ka tsy nanambola intsony andoavana ny karamanpiasa, tsy nanambola intsony anodinana ny raharaham-pirenena malagasy ka izay anton'izay dia tsy maintsy nampitodoa azy tany amin'ny nampitodoa azy tany amin'ireo ataontsika hoe mpamatsy vola vahiny mahazatra, zany hoe ny Banque mondiale, ny FMI ary firenena occidental sasany misala amin'ny la Frantsa sy ny sisa ary ny fitodian-doha any fitondram-panjakana malagasy tany amin'ireo institution financière ireo dia natonga ny fametrahana an'ireny ataontsika hoe conditionnalité na ilay fepetra napetraka ireo mpamatsy vola vahiny ireo sahala amin'ny hoe ny fanenana ny lanjam-bola malagasy, ny fanenana ny dépense publique ary manarak'izay ny fanenana ny fanafaran'entana avy any ivelany. Raha ilay teboka manokana voalohany teo ny resahana ny fanenana ny lanjam-bola malagasy, inona moa ny fiantraikan'izay? Fiantraikan'izay dia ny fahantrana satria miena ny fahefa-mividy mivoaka malagasy. Zany hoe ny asahirana zany teo mivoaka malagasy. Etsy andaniny koa anefany ny dépense publique izay tsy maintsy nahena dia tsy maintsy niteraka fanenana ny karamanpiasa ary nanomboka teo ny nampiroborobo ny fisian'ny kolikoly teny anivon'ny rafim-panjakana satria reto mpiasa izay tsy nanana intsony ny ataoko hoe tsy nanana ny ampy dia tsy maintsy nameno tamin'ny alalan'ny kolikoly ilay vola mba raisiny isy ambolana taloha. Ary manarak'izay tamin'ilay amin'ny lafiny hoe fanatsarana ny fanafaran'entana manokana avy any ivelany. Mino angamba fa tsisy niaina an'izay tsika reto fa tamin'ny reny vanim-potoana reny nahitantsika ny hoe filaharana sakafo, filaharana menaka sy ny sisa ary zany olona mahita hoe chocolat nafarana avy any ivelany zany tena fa hoe mpanan-karena na olona mahitahita avy any ambadimbadika any. Ka izay zavatra izay zany fiarahamonina malagasy dia sahirana, tafiditra tao anatina fahasahiranana, tsy nanana ny ampy izy ka mba hamenona ny ampy dia tsy maintsy nanao kolikoly izy hamenona ny zavatra tsy ampy tany aminy. Nisy tranga manokana tany amin'ireny ataontsika hoe coopérative ny tantana an'ilay rationnement an'ilay produit nafarana avy any ivelany ireny
ny zavatra tranga hita teny anivon'ireny coopérative ireny anefany tiany hoe ireo olona mahatolotolotra ihany no mahazo mihoatra ny maro ka zay no anoananay ny hevitray manokana hoe ty fahantrana ity ary ilay fahasahiranana misy any anivon'ny tsirairay avy no anisany tena mampiroborobo sy manome vahana n'ilay fisiany kolikoly eto amin'ny rafim-panjakana sy ny fiarahamonina malagasy. Eny teny ianao teo hoe ireo olona mahatolotolotra ihany no mahazo tombony kokoa. Matoa izy mahatolotolotra dia manana tolotra izy zay, tsy hoe mahantra izy fa manana tolotra izy, matoa izy mahatolotolotra, izany hoe eo no mipetraka le trafic d'influence tenenay, mahafantatra olona izy dia nomeny vola le olona fantany ahafahany mahazo tombony kokoa, tombotsoa amin'ny manokana. Miala tsiny tapako avy hatrany ianao satria ny teny ianao teo hoe matoa izy mahatolotolotra dia manam-bola. Mety hoe manam-bola izy fa zava-misy tsy zavatra vaovaovao zany. Nisy zany tamin'izany fotoana zany ary mbola misy zany amin'izao fotoana izao. Tsy teny mihitsy akory hoe raha mahatolotolotra izy dia manan-karena. Ary raha manan-karena izy tsy tentsika hoe manan-karena amin'ny fiarahamonina malagasy amin'ny ankapobeny satria izao. Nisy fanadihadinina nitanterahan'ny Banque mondiale zay manambara hoe plus izy un pays est pauvre, plus le taux de corruption qui est élevé. Zany hoe raha mijery zao tsika mahakasika ny fanadihadinana ny tanteran'ny transparency internationale manokana zay manambara fa ny tany kolikoly eto Madagascar ao izy dia aty amin'ny 158e pays le plus pauvre, non, le plus corrompu sur 180 pays au monde. Ary ny notation napetraka tamin'ny alalan'ny indice de perception à la corruption dia 25 sur 100 tamin'ny 2020 ary tamin'ny 2019 io 24 sur 100 teo eo. Zany hoe raha ataontsika notation sur 20 zany zavatra zany dia mbola 5 sur 20. Zany zavatra zany nefa mety efa mety ihany fa mbola lavitra ezaka. Ary rehefa natao fampitahana tamin'ireo classement mondial an'ireo firenena 180 tao amin'ny classement en IPC dia hita ary tsikaritra fa ireo firenena mahantra amin'ny ankapobeny no hita hoe tena mibana ny aty amin'ny farany ambany aty. Ka zay no anisany mahatonga anay hoe ny fahantrana dia anisany mampiroborobo manokana eny ary ekeko hoe marina ny statistikanao. Marina ny statistikanao fa eo amin'le hoe iverena kely le hoe mahatolotolotra teo ny any voizinay dia hoe ny kolikoly miteraka fahantrana satria ny bianco dia tsy manaiky an'izany hoe tombotsoa ho an'olo tokan'izany, ny tedavina dia tombotsoa ho an'ny daholo be, izany hoe mahazo tombony daholo ny rehetrarehetra. Rehefa mahazo tombony daholo ny rehetrarehetra dia firenena zany no miara-miakatra fa tsy ny olona anankiray. Izay zavatra teneninao zay nefany dia mivohy tombotsoa manokana ho an'ny tenany rehetra ilay olona. Manolotra izy, manolotra kely izy dia mahazo tombony izy ho anazy manokana fa tsy ho an'ny olona rehetrarehetra. Zao manko izy amana isany zavatra tenenareo teo dia zavatra misy tokoa. Raha tenentsika hoe resaka trafic d'influence zany. Zavatra henantsika zay. Ary seka matetika hita aza misehatra rehetrarehetra mihitsy eto Madagascar ohatra. Fa zao nefa izany rehetrarehetra rehefa dinintsika lalandalina kokoa dia mino afa hiaraka eka avokoa isika rehetrarehetra fa hoe vokatry ny tsy fahasahiantsika indrindra fa tsika tanora-ankehitriny mijoro amin'ny soatoavina mahaolona sy amin'ny soatoavina mahamalagasy no mahatonga an'izay. Fa nefa izay dia fa endriky ny fahantrana sahady. Endriky ny fahantrana sahady satria ny soatoavina mahamalagasy ohatra mametraka hoe tsy ny loasa mangina no jerena fa Andriamanitra no tampony loha. Ka raha ohatra ka mbola tena misy eto amintsika tokoa zay zavatra zay, ary raha ohatra ka mbola tena henantsika tokoa zay zavatra zay dia mino afa tsy hisy olona mihitsy hoe anao zavatra mamofady ohatran'izay satria tokony voabaikony zay zany fiainany, tokony voabaikony zay fahendrena mahamalagasy zay zany fanapahan-kevitra raisiny rehetrarehetra. Ka noho izay antony zany na zava-misy aza izay fa tsy izay mihitsy no mampahantra aloha fa hoe ny tsy fahafantsika miaina n'izay soatoavina mahaolona ny olona sy ny soatoavina mahamalagasy zay no mahatonga ny fisiany kolikoly eto amintsika. Dia zany efa miteny anao fa tsika inge niaina tamin'izay zavatra izay taloha taloha tainombo mivadika tsisy maka fa amin'izao fotoana izao dia izay niteneko hoe ny anisany ihany koa hoe mampatonga an'ilay hoe ny kolikoly no miteraka fahantrana. Raha iresaka zao tsika ny favoritisme matoa ny resaka nareo teo hoe vita le république
dia hoe lasa nena androtsika zany hoe tsy nitovintsony zany a le fiainantsika teo aloha sy amin'izao fotoana dia nisy a ny olona tao misy olona tsy mahay manaiky fefe niova le izy mba ahafahantsika nefa mijanona amin'izay a hoe mba hitovy daholo ny olona rehetrarehetra dia mijanona amina zavatra anankiray misy tsy manaiky fa hoe niova raha nanana 10 millions izy taloha le nahantra amin'ny malagasy a dia nanana 5 millions izy raha tokony hitovy daholo ny zavatra rehetrarehetra dia izy tsy mety fa anazy 10 millions ihany dia le fitiavan-tena an'ilay olona anankiray izay mbola te hanana 10 millions dia nanao kolikoly dia feo a niaina ny vola tokony aty ambany raha ohatra ny tokony hoe 5 millions karaha mampanjakana ohatra ny a dia napily le olona tokony mbola hanana 10 millions anio fenony 10 millions zany anazy ataontsika hoe tsisy tsony zany tonga aty ambany ataontsika hoe 2 millions 500 aloha nalainy dia 2 millions 500 sisa aty ambany nefa mampiasa mpanjakana firy dia miaina dia izay mahatonga ana amin'ny teny hoe le kolikoly a no niteraka fahantrana anapiko an'izay teny namako izay nanomboka tamin'ny repoblika faharoa zany a nanomboka teo le kolikoly zany hoe teo zany nanomboka nahantra antsika zany hoe le kolikoly mihitsy zany no niteraka an'le fahantrana amalikely an'izay a rehefa ataontsika ny atao hoe mitodokely amin'ny tantarintsika dia iresaka manomboka ny PIB tsika satria fantatritsika fa ny ahafantarana fa mandroso aloha ny firenena anankiray a dia ny PIB an'ny isam-batan'olona na ny arikarena isam-batan'olona no ijerevana azy raha tamin'ny taona 1,770 Madagascar natao hoe nanana ny atao hoe arikarena ambony indrindra izay nitetina teo amin'ny $570 isan'olona taty amin'ny taona 1,7 dia anisan'ny tena nidiny io izany dia vokatry ny antsointsika hoe dévaluation monétaire satria ny endanja ny vola malagasy ny tiana olazaina dia izao ny fahantrana no tonga taloha fa tsy ilay kolikoly ilay fahantrana ara materialy no nahatonga n'ilay fahantrana ara toe-tsaina ary io fahantrana ara toe-tsaina io dia miverina ny atao hoe fahantrana ara materialy amaliko ny tenenina namako tato mahakasika ny ataony hoe fanararaotana ny fahatarana olona hoy ianao teo ary ihany koa ny ataontsika hoe fanomezana atombon-dany tsaradrariny tsara ihany mametraka fa ekena misy ny lalàna eto Madagasikara misy ny lalàna velona fa kosa ilay fahantrana eo anivon'ny rafitra malagasy ny tiako asiana tsindrim-paingotra kely ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana ary namafisy ny lalàna 2024 tsipika 20 mahakasika amin'ny ady amin'ny kolikoly ao amin'ny fehezan-dalàna manomboka amin'ny 770 am'zato ka hatramin'ny 700 dia manambara fa misy ny sazy ho an'ny olona manao ny kolikoly kanefa dia izao io fahantrana ra-dravitra io dia mametraka fa ny sazy ho an'ny mpanao kolikoly reto tompoko dia azo lazaina fa sazy maivana ihany satria raha ilay resana manokana teo mahakasika ny favoritisme dia 3 mois à 1 an d'emprisonnement ihany no misoratra ao na mandoa amende izy 200 000 ariary à 4 millions d'ariary raha ohatra hoe maivana ary raha maivana le sazy ary dia manaova ary ianao kolikoly dia hitantsika hoe ahoana nanaovamby ihany koa anao amin'izay raha hoe maivana aminao zany le sazy hoe hitanao hoe maivana le izy ntsika lazaina ataovy ara le kolikoly dia hoe zay marina tena maivana marina le izy amin'izay ntsika lazaina dia izao ny hevitray dia hoe ny fahantrana no mitarika kolikoly satria io fahantrana ra-dravitra io raha ijery angamintsika ny salanisa hoe firifiry ny olona nanao kolikoly vao entsika teo anivon'ny lalàna dia ataoko hoe mbola salanisa ambany dia ambany ao Madagasikara na dia amin'ny lalàna 2016-020 io nefany dia miteny mihitsy ny zareo hoe 10 ozy izy 10 tapitrisa ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary ozy izy ny amande ary 10 taona ka mandra-pahafaty mihitsy ara ozy izy ny sazy ho an'izay olona mamety manao kolikoly dia izao angamba ny amaliko an'izay ao anatin'io fehezan-dalàna ny tanysaina io ihany ao amin'ny fehezan-dalàna 9/20 dia mametraka ny antsoina hoe circonstance atténuante dia io circonstance atténuante io dia manambara fa rehefa ilay mpanao kolikoly mandeha mitorika ny tenany ihany dia mahazo fafana madiodio izy ary rehefa mahazo fafana madiodio izy rehefa mahazo fafana madiodio izy dia tsy voasazy dia tadio fa ny ordonnance 2019-015 sur le recouvrement des avoirs illicites dia mbola tsy nisy ny atao hoe décret d'application izany hoe ny vola azo tamin'ny alalan'ny détournement reto tompoko dia mbola tsy miverina tany amin'ny tahirim-bola mpanjakana izany hoe ny fahantrana no niteraka kolikoly fahantrana teo anivon'ny rafitra matoantsika tsy matanjaka ny rafitra matoa ny rafitra malagasy tsy mahavita malenzika amin'ny mpanao kolikoly matoa ny mpanao kolikoly mbola mahasahy manao kolikoly dia le rafitra mihitsy ny tsy ampy
ao amin'ny baiboly ary misy miteny mihitsy hoe aiza mandray kolikoly ao amin'ny Deutéronome angamba zay fa tsy tadidiko ny andininy sy ny tokony zany hoe efa tamin'ny Jesosy Kristy zany dia efa nisy ny kolikoly ao amin'ny Deutéronome misy an'izay. Ny tiako malina an'izay manokana aloha ngamba tsy hevitra mahakasika ny raharaham-panjakana ny tiana sy teny eto fa ao anatin'ny lalam-pandrenana mantsy mamaritra mazava tsara fa ny fanjakana malagasy dia fanjakana laika ka tsy tiako tarihana loatra ny amin'izay resaka izay le teny satria ny tenen'ny namako tato mantsy ny hoe ny fahantrana radrafitra no anisan'ny tena mampiroboroba ny kolikoly eto Madagasikara. Ny tiako apetraka dia izao taty aorianan'ny taona 1970 ny rafim-pisainana izay napetraka teo amin'ny lafin'ny fitantanana raharaham-panjakana sy ny fandrindrana ny mpiara-monina dia nifototra indrindraindrindra tamin'ny fotom-pisaina demokratika liberaly. Izay zavatra izay zany dia nitaky fandraisana anjara feno ny olom-pireneny avy ety fotony mba hiara-misalahy amin'ny fitondram-panjakana. Ary misy citation zay moa nitenen'ny ranamana anankiray antsoina hoe Patrick Quentin zay ao anatina boky hoe Gouverner les sociétés africaines, manambara izy amin'izay hoe amin'izao izy ny fotom-pisainana mipetraka dia ny hoe moins de gouvernement pour plus de gouvernance. Ary misy mampatsiaro anarana rangahy anankiray zay Peter Evans. Izy io dia niteny hoe raha tiantsika ahomby io izy ilay rafitra mipetraka amin'izao fotoana izao dia ilaina ny fandraisana anjara ny tsirairay avy fa tsy sanatria akory hoe manaovy ianao kolikoly dia ho hitantsika eo izay voakany avy eo fa ianao indrindra ny tokony handray anjara hisoroka sy hiady amin'ilay kolikoly. Kanefa ny toe-java-misy eto amin'ny firenena malagasy inona? Ny ankamaroany tsy teny hoe ny atsasa-manila ny voaka malagasy dia tsy nandihy fianarana akory ary izay mety hoe mba nandihy fianarana mety hoe mitsokan-darana mialoha noho ny antony maro samihafa. Izay zavatra izay nefa inona no nateraka izay? Lasa miteraka tsy fahalalana izay, tsy fahalalana sy tsy fahampiana fanabeazana. Ary manaraka izay mbola misy ihany koa ilay fahantrana eo amin'ny lafiny fanabeazana amin'ny maha-olom-pirenena an'ilay olona anankiray ka lasa mahatonga azy tsy miraharaha ary tsy mivaky loha an'ilay fitantanan-draharaham-panjakana sy ny fandrindrana fiarahamonina eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Zay aloha. Anampeko aloha asantsika miteny vetivety atema. Karaha ohatra raha hoe ozinareo hoe tao alohan'ny Repoblika faharoa tsisy zany ny fahantrana ozinareo tao alohan'ny Repoblika faharoa. Tsy hoe tsisy ny fahantrana tao alohan'ny Repoblika faharoa. Rehefa miresaka mantsika eto dia miaka vision objective foana. Araka ny tenen'ny namako tao taty alohan'ny Repoblika faharoa taty amin'ny taona 1.790 ny PIB ny fanjakana malagasy dia nahatratra $750 par habitant. Ary amin'izao fotoana izao nefa ny PIB annuel ny tsirairay avy ny isam-batan'olona eto Madagasikara dia $554 ary ny PIB any fanjakana malagasy dia amin'ny 15 milliards eo. Ny karama raisan'ny olona isam-bolana amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny $43 teo eo raha tsy diso araka ny tatitra ny banky iraisam-pirenena. Raha tsy nzarainareo nefa izay ao anatin'ny raiky amby 30 andro ao amin'ny ray volana dia manome eo amin'ny 1,1 à 1,4 isan'andro eo no ampiasainy. Ka izay tsy fahananana izay indrindra no mahatonga azy lasa niany anio ara tetaviny apitso. Ka ahoana moa izy no andeha hiasa saina amin'izay kolikoly any anivon'ny fitantanana raharaham-panjakana eny, avelany mandeha eny fotsiny izy io. Ary izay no anisan'ny mampiroborobo ny fisian'ny kolikoly eny anivon'ny rafim-panjakana rehetrarehetra. Ary anapiko an'izay misy fanadihadiana izay ny tanterahan'ny Transparency International manambara hoe la corruption izy est généralisée et en chaîne eto Madagascar. Zany hoe amin'ny lafim-piainan'ny vahoaka malagasy ray manontolo sy eny anivon'ny antanatoham-panjakana dia ahitana tranga fisehoana kolikoly avokoa amin'ny alalan'izany amin'ny teneninareo teo hoe fanomezana tomba-day manokana na trano an-trano sy ny sisa no ilay fitiavan-tena kely. Ka izay indrindra le fitiavan-tena mihitsy eo indrindratsika rehefa tsy mitsinjo ny hafa ianao dia tsy mitsinjo ny firenenao izay lohahevitrintsika dia mifandraika amin'ny fitiavan-tanindrazana. Atao ahoana moa dia hoe ampandroso ny firenena raha ianao rery ihany ny fantatrao no anao rery ihany ny fantatrao. Jereo tsara ny zavatra tenenitsika ary araha tsara koa ilay lohahevitra hoe anareo zany manohana ilay hoe ny kolikoly materaka ny fahantrana zany. Fa ny zavatra mba tianay ihany koa ary zay ny lohahevitra taonanay anitana sintomanay ny fieritreretanareo dia hoe io fahantrana io no miteraka n'io kolikoly io. Jereo tsara manko ohatra hoe anareo miteny teo hoe ilay fitiavan-tanindrazana no tsy ampy na tsy misy mihitsy aza sanatrian'izany. Zany anefa endrika
azontsika hitarafina sahady fa hoe mahantra isika ale fahantrana io dia azontsika raisina hoe mifototra amin'ny ny maha izy azy atsika gasy mihitsy agnisan'ny mahagasy ny gasy ohatra zay hoe fitiavan-tanin-drazana zay ka ekena le izy ekena hoe mahantra lasa nenahantra ny kolotsaintsika malagasy raha ohatra ka tsy ananantsika zay ary zay tsy fananantsika zay no fambara fa hoe mahantra atsika amin'ny lafo ny fitiavan-tanin-drazana izay zavatra zay no hitondra na hitarika atsika ho any amin'ny kolikoly amin'izay mamalan'le izy averantsika amin'ny teny indray ary vonjy aloha nareo ny resaka teo hoe be da be zao ny malagasy no tsy miditra an-tsekoly dia zavatra nareo ny dia manohanareo fa ny fahantrana no miteraka kolikoly zany efa dia mitenareo fa tsy mahafantatra malagasy ray fa tsika malagasy dia manan-karena ara-boajanahary tsika tsisy mahafantatra an'izany daholo tsika rehetrarehetra ireo ohatra amin'izany zao ny bois de rose ny vanille ilay volamena teo zao resaka teo dia zavatra izay i volamena iny nefa zao raha ohatra ka ny exportentsika tamin'ny fomba maro ny volamena iny dia afaka toa dia résolena le zavatra tena hoe be da be ny malagasy alohan'ny tena andraisana namany ato fitenenana ho amalina an'izay zavatra tenenareo zao mba misy zavatra roa zany mba tiako tenenana aloha azafady voalohany hoe mahakasika an'ilay fanabeazana efa nytenena namany anankiray tato aloha ny ambangovangony amin'ny maha zava-dehibe an'ilay fampianarana fa ty ihany koa zany zavatra misy ka mahatonga an'ilay fahantrana hiteraka kolikoly amin'ny sehatra ny fanabeazana zareo tsara ohatra fa misy olona rehefa anontaniana hoe ino ny fianarana tianao atao mety amaly iny olona hoe za anao droit nefa rehefa mandinika izy hoe indray andro any rehefa ho vita ty droit ty dia hiditra amin'ny sehatra ny asa nefa zavatra misy any koa manano satro ny mety hatafidiranao amin'ny sehatra ny asa noho ny zava-misy ataontsika kolikoly tsy manina mihitsy fa zao nefa iny olona iny noho zay tahotra amin'ny kolikoly zay dia alem-panahy izy anatra zavatra hafa ina zany zavatra hitranga rehefa avy eo ka atonga ilay fahantrana ho tonga any amin'ny kolikoly iny olona iny voatery tsy maintsy hifidy seha-mpianarana hafa noho zany toy zay isika zay tokony azo juriste par vocation zany mety ahazo mpampianatra par obligation noho zany toy zay zany lasa fahantrana ho antsika zany isika zay tokony anana juriste zay tokony araka ny tokony izy iny juriste iny lasa banga eo amin'ny firenentsika fa lasa mampiditra olona vaovao indray azy amin'ny sehatra ny fampianara ohatra raha sanatria ohatra ka nifidy sehatra ny fampianara zany ilay olona zay anankiray dia faharoa koa mahakasika an'ilay hoe zavatra tikony hoe ny tsy fahafahantsika ihany koa mijoro amin'ny fahamarinana satria rehefa jereo manko hoe au fond zany ty olana goavana amin'ity corruption ty dia izay tsy fahafahantsika tsy fahasahiantsika mijoro amin'ny fahamarinana ary zay dia tsy afeniko reo fa fahantrana sady zay raha ohatra ka hoe vitantsika mijoro amin'ny fahamarinana ary noho zay anto zany manan-karena atsika amin'ny lafin'izay nefa ny tsy fisen'izay dia fambary fa mahantra atsika dia ho tonga ilay amin'ny corruption zay za mba manana fanontaniana kely vetivety dia rehefa aveo afaka mbola manohy nareo raha mbola misy hevitra tianareo hanohanana foana hoe ny kolikoly na tonga ny fahantrana ny fahantrana na tonga ny kolikoly maro be manko mbola niteny hoe malagasy zany tsy mahantra ny malagasy satria voangana teo zao nisy fivorian'ny milliardaire dia mbola hoe tsy mahantra ny gasy zany aiza ho aiza ny ohatra hoe hitanareo manaprofo fa mahantra ny malagasy tony ao navy ilay sehatra kolikoly ilazanareo fa hoe ny kolikoly na tonga ilay fahantrana ny amaliko an'izay angambany mahantra araka amin'ny ataontsika hoe mahantra ambony arena malagasy zay angambany ataoko hoe tsisy andan'izay satria raha ny ataontsika hoe ny arena kibony tantsika dia mifeno ary feno isan-karazany naizanaiza manerana ny nosy fa ny anaporofonay fa mahantra ny malagasy dia ilaza fotsiny izay no mahakasika ny ataontsika hoe ny volam-panjakana na ny ataontsika hoe ny recette générale de l'État. Amin'ny ankapobeny dia fantatrareo fa Madagascar aloha tany andalam-pandrosoana miara-manaiky an'izay tsika amin'ny mahatany andalam-pandrosoana izay angamba dia tsisy ilaza ianao hoe manan-karena ianao rehefa ianao ary andalam-pandrosoana ao anatin'izay dia fantatritsika fa ny taham-pahavitrihana eo amin'ny resaka fandoavan-ketra ny malagasy tsy mbola nihoatra ny 5 ambin'ny folo isan-jato
tamin'ny taona 2024 tsika no saika nahatratra 4,700 saingy tsy nahatratritsika ary teo ihany koa mbola tratra ny ataontsika hoe ny pandémie du Covid-19 dia vao maika nidiny izay ataontsika hoe tapavitrina fandoavan-ketra izay. Ny sariako ny saintsika zany dia hoe ny fanjakana tompoko tsy manam-bola raha tsy mandohetra ny isam-batan'olona kanefa raha ny 5,000 isan-jato ihany no mandohetra sarosarotsara ihany ny teny hoe manankarentsika amin'izay lafin'izay satria ny 5,000 isan-jato ny vola ampiasain'ny fanjakana malagasy zany dia avy amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany avokoa. Izany hoe isika malagasy dia ataontsika hoe falifaly ery rehefa hiresaka zo. Falifaly ery rehefa hoe fanjakana tsy mandray ny andraikiny fa nefany rehefa anontaniana hoe fa inona moa tokony andraikitra ao amin'ny fanjakana dia eo dia mialangalana avokoa. Dia izay angamba ny anaporofoka hoe mahantra tsika malagasy. Ny amaliko an'izay tenao izay hoe mahantra ny fanjakana satria tsy mandohetra ny olona. Ny tena loza amin'ilay izy anie le olona mahafantatra olona satria mpanankarena zany mahafantatra olona dia ry zareo tsy mandoa satria mahafantatra an'izy dia le majinika ihany nefa ny forcena handoa ale zany hoe nefa izy efa majinika dia mbola izy indray no mandoa lehetra. Dia ohatrany hoe zany hoe le olona any ambony malala le olona tsisy mandohetra ny olona fa ny aty ambany ihany mandoa zany mahatonga le izy hoe miena dia mitombo araka ny amaliko an'izay dia fantatritsika angamba fa ny 20,000 isan-jato ny malagasy dia tantsaha avokoa ary ny 70,000 ny malagasy dia miaina anatin'ny antsoina hoe secteur informel. Ny atao secteur informel dia ireo ataontsika hoe tsy manara-dalàna. Rehefa tsy manara-dalàna ianao dia tsy mandohetra. Tadio fa ireo lazainareo fa mahafantatra olona, ireo lazainareo fa manam-bola dia ao anatin'ny ara-dalàna avokoa re tompoko. Ny atao hoe ao anatin'ny ara-dalàna dia tsy maintsy mandohetra isaky ny tapitra ny atao hoe exercice. Izay nefa zava-misy amin'izao ary izay mahatonga ny miena sy mitombo. Izay mahatonga izy miena. Raha 5,000 isan-jato dia tadio fa ny 20,000 isan-jato dia hoentina avokoa. 5,000 isan-jato zany dia tsy ampy akory ny asasaka ny malagasy zany hoe ataontsika hoe raha misy olona zato zany hoe dia 5,000 amin'izay ihany no tonga saina amin'ny adidiny tokony ataony amin'ny fanjakana. Izany hoe diso ilay filazana hoe ny eny ambony ihany ny mahafantatra olona ihany no manao kolikoly fa ny kolikoly eto Madagasikara dia manomboka aty amin'ny farany ambany indrindra amin'ny rafitra ka hatrany amin'ny faratapony ambony indrindra amin'ny rafitra. Non misy an'ilay fomba aviteny hoe l'exemple vient d'en haut. Tsisy olona hoe majinika zany andehanao kolikoly dia izay ny lehibe vao nanaraka ny nataony kely fa satria ny lehibe aloha nanao kolikoly voaloha hitany kely zany fa ataony koa dia manaraka izy. Maliko an'izay manokana angamba ny temonina fa vonjy mbola manana zavatra tiana tenenina be manko momba ny hoe inona naporofonareo ary efa saloha vetivety tato moa zany ny teny hoe misy ozy izy reo mpanan-karena tsy mandohetra ary ny teny moa ny tato hoe ny kolikoly miatomboka avy any amin'ny faratapony ihany dia miatraika aty amin'ny fiainan'ny olona aty ambany. Ny zavatra tsara ho fantaritsika dia izao arak'ilay nytenentsika teo ny rafim-pitantanana-draram-panjakana mipetraka amin'izao fotoana izao dia tsy hienteherantsika ihany amin'ireo mpitondrantsika fa ilaina ihany koa ny fandraisantsika tsirairay avy andraikitra ety anivon'ny fiarahamonina. Misy an'ireo ataontsika hoe rafim-piarahamonina asala amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny sasany ireny ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy mandray andraikitra ary misantatra ny ataontsika hoe fanaraha-maso any zavatra tsy mety sy ny zavatra tokony atao eny amin'ny lafin'ny fitantanana-draram-panjakana. Ary ny teny moa ianao teo hoe ny mpanan-karena tsy mandohetra. Mety ho marina ihany izay, tsy fantatro hoe inona moa zany ny anaporofonao an'izay fa saingy ny zavatra tsikaritra eto amin'ny fanjakana malagasy dia ny hoe nisy ataontsika hoe reny atao hoe groupement d'intérêt reny mifehy sy mitazona an'ilay fanjakana malagasy foana hatramin'izay ho an'ny tombontsoa andry zareo manokana. Etsy andaniny nefany marina fa manimba ny fiarahamonina malagasy izay tsisy nandana izay zavatra izay mihitsy fa ilay fiarahamonina ety fotony tokony handray anjara tsisy mandeha mandray anjara tsisy mandeha mitoroka an'izay zava-misy izay. Hitantsika izay amin'ny alalany ataontsika hoe sentiment de démission citoyenne. Hitantsika mantsy matetika amin'izao fotoana izao ny taham-pavitriana amin'ny alalan'ny fifidianana dia milatsaka isaky ny misy fifidianana. Zany hoe ilay vahoaka ety fotony zany lasa tsy miraharaha sy tsy mivaky loha intsony an'ilay raharam-pirenena satria manana misy fomba fiteny izay moa hoe ils ont d'autres chats à fouetter. Vonjy le porofo izay no tianao ambara eo sa amaly kely an'izay? Nareo teo ny resaka hoe le hoe tsy mandohetra fa manina moa tsika tsy mandohetra
zay zavatra tiako apetraka fa amin'io antsika tsy mandohetra ny tentsika hoe fantatritsika rehetra fa 20 isanjaton'ny malagasy dia mpamboly avokoa dia any ambanivohitra izy zany anisany ny tena mampitambaza antsika zao hoe tsy sakafo hohanina ny vary tsy misy lafo ny vary ratsy ny lalana inona nefa mamparatsy ny lalana mino afa ny fanjakana anankiray ao anaty fanjakana iray fa misy ny vola atokana manokana ho an'ny fanamboaran-dalana dia izay vola atokana amin'ny fanamboaran-dalana izay nefa no le kolikoly mety hoe noho ny fahafantaran'olona le trafic d'influence teo izy tika na mety koa hoe favoritisme le olona ao anatin'io toerana io mihitsy no fantany hoe raha itsy mpanao lalana itsy no resahako dia io fantatra afaka mekely ana ina nefa vokatra izay raha ohatra hoe meny le olona kely izy raha le fantany ihany eo miena le vola tokony anatanterahana ny asa rehefa miena le vola tokony anatanterahana ny asa dia miena koa ilay fatra ilaina zany amin'ilay zavatra ny ciment ny zavatra rehetra ilaintsika rehefa miena izay dia vetivetika fotoana vitsy aty aoriana embolana heritaona elandrindra dia simba ny lalana dia eo tsy tafiakatra ny vokatra dia menimenintsika hoe lafo ny zavatra rehetrarehetra nefa le kolikoly mihitsy no mitondra antsika ho any amin'ny fahantrana tonga any amin'ny mpamboly amin'izay ireto mpividy vokatra mpivarotra eto andrenivohitra dia vidiny mora le satria ratsy ozy izy ny lalana ny tadisa koa tsy afaka tsy amme satria loha fotsiny vokatra izy ve dia alana an'ireo vokatra rehetrarehetra ireo tsara ilay fanao enkevitra hoy ny amaliko an'izay hoe fa maninona tsika gasy no tsy mandohetra dia tsotra ny valite satria tsika mahantsara toe-tsaina mahantsara toe-tsaina tsika satria tsika le nilazaiko teo hoe tsika tsy te ho tompona andraikitra amin'ny firenetsika dia tadio fa ny any tena ihany no mahasaro-piaro dia ataoko hoe anisan'ny manomevana ny kolikoly foana ny fahantrana ara-tsaintsika malagasy satria tsika mahantsara toe-tsaina dia tsy te halala fa aleo zany fa didiny zareo samy ao ambony ao zany fa zao teneniko raha nisam-batan'olona raha manomboka any amin'ny rafitra farany ambany manomboka any amin'ny fokotanana tsy manaiky ny kolikoly dia zany hoe miala aloha no fahantrana miala le fahantrana ara-toe-tsaina hoe tsy maintsy mamekely zany zay vao azo isitraka ny atao hoe tolotra aty amin'ny sampandraram-panjakana rehefa miala zay toe-tsaina zay dia tsisy masatsony any ambony any hanao kolikoly satria giazany aty ambany ny fahefana tadio fa zay ny atao hoe demokrasia fahefana avy aty amin'ny vahoaka no ampindramy manipitondra saingy ilay vahoaka tompo-pahefana tsy mipetraka amin'ny mahatompo fahefana azy dia eo ilay olana mahatonga anao tsy mipetraka amin'ny mahatompo fahefana anao dia satria tadio fa misy ny olana hafa ao dia eo ilay miverina foana amin'ny lazana hoe fahantrana tompoko tsy fahantrana ara materialy ihany fa tadio fa fahantrana ara materialy mahatonga ny fahantrana ara-tsaina misy ohabolana malagasy miteny hoe izay vokany maharaky ny namany rehefa nona ny kibo vezivezy ny fanahy rehefa nona ny kibo izay avokany ny tediavinao tsy te halala ianao izay hoe tokony isy vola ohatr'izao ny fitantanam-boly tokony ohatr'izao ny fandehan'ny vola dia io dia iverenako ihany le lazaina teo mahakasika ny hoe ianao moa resaka momba ny fanamboaran-dalana dia ny fanontaniana antsika apetraka zany dia ao amin'ny fanamboaran-dalana ao amin'ny tsenam-barotra eo anivon'ny fanjakana aloha dia misy ny ataontsika hoe autorité administrative indépendante dia zany hoe ao ny atao hoe PRMP dia ny fanontaniana antsika apetraka aminareo ve zany hoe nareo ve zany mahita hoe ireo olo ireo mihitsy zay hoe zany lazainareo fa manao kolikoly dia ireo olo ireo mihitsy ve zany no mampahantra tsika tsy mitady tompona andraikitra hoe ianona mihitsy tsy manondro sika hoe ianona mihitsy tsy manondro an'izay tsika fa nitandro sika dia hoe miala amin'io kolikoly io mihitsy ozy nareo hoe toe-tsaina ka le toe-tsaina mihitsy ozy izy nareo no mahantra oui ka raha miaccepte an'izay le toe azafady le raha izay toe-tsaina izay mihitsy miara ovaina miara manaiky tsika hoe ratsy ny kolikoly dia miala izay miara manaiky isika fa ratsy ny kolikoly fa tsy hoe sady efa mipetraka le toe-tsaina hoe mahantrara toe-tsaina anao kolikoly inona ny vokany ratsy ampiana ratsy mira ratsy ampiko an'izay niteneny namako izay tsara ho fantatra antsika kely ohatra hoe milafiny fanamboaran-dalana zay aloha azo antsika raisiny ohatra anankiray amin'ny ohatra maro na ito andrenivohitra any atarafantsika hoe misy aza amin'ireny ataontsika hoe mpanao lalana reny mbola tsy vita kory aza ilay lalana izay efa nialana aty zany everina efa vita efa simba sahady fa zao zany zavatra mba tiako itaomana ny saintsika ihany koa amin'ilay hoe io fanitrana io no miteraka ny kolikoly satria zao raha ohatra ko hoe tena matanjaka tokoa zany isika dia tokony ho tonga amin'ilay hoe voabaiko ny feon'ny feritraretantsika zany hoe raha ohatra ka
vola satria azo heverino idiran'ny resaka vola ty resaka fanamboaran-dalana ty raha ohatra ka vola azo avy amin'ny fomba mamoetra sy mamoafady ohatran'izany zany hoentina iahinan'ny fianakaviana iahinan'ny ankohonana dia ino zany tombotsy ho azo amin'izay fotoan'izay noho izay anton'izay zany ilaina ny mametraka mba ilana amin'ilay kolikoly ny famolavolana ny feon'ny fieritreretin'olony tsirairay ary ny malagasy rehetrarehetra indrindrandrindra mba ovabaiko n'izay feon'ny fieritreretan'izay ka tsy hanaonao foana tsy hanao ny kolikoly ka maromaro koa tsy voatarika any amin'izay kolikoly zay fa matoa zany tonga amin'ny lafin-javatra ohatran'izay satria tsy voabaiko ny feo fieritreretantsika sony zany isika ary zay anton'izay no antsoka hitarafana ihany koa fa hoe io fahantrana io iteraka ny kolikoly ka tsy izao no baiko ny feo fieritreretanao fa miaingy aminao le fiovana dia miampita aminazy dia miampita amiko za mba manana fanontaniana kely ny kolikoly mety hoe sehatra be dia be ny trangany izany tsy voatery eny amin'ny resaka fanjakana ihany fa na eny amin'ny société civile eny ara dia efa ahitana izany ihany koa mahantra ihany koa nefa isika be dia be no manaiky an'izany misy hoe mbola tsy manaiky hoe tsy mahantra izany tsika satria mbola misy mipanakarena be manana trano mitsoalatsoala vola be etseroa tia tanindrazana ve reny olona manao kolikoly reny sa tsy tia tanindrazana avy hatrany dia valiko hoe tsy tia tanindrazana ny olona manao kolikoly satria ny olona tia tanindrazana dia miaro ny tombontsoan'ny daholo be miaro ny tombontsoan'ny mpiray firenena aminy fa tsy ny tombontsoan'ny manokana hoy manana trano ngeza be izy firifiry amintsika no miprofite any trano ngeza be any tsisy izy rery ihany ka io indrindra mantsiny hoe iombonako hevitra amin'ny namako ato zay hoe tsy tia tanindrazana tsisy hiteny kosa angamba hoe tsara ho an'ny tanindrazana ny fisiany kolikoly fa saingy izao ny mahatonga an'ilay kolikoly iny arak'ilay voalaza teo dia ny hoe lay kolotsaina sy lay kolom-piarahamonina eo anivon'ny fiarahamonina malagasy mihitsy no tsisy manajy intsony inona nefa mahatonga an'izay satria tsy ampy fanabeazana ilay vahoaka malagasy arak'ilay niteneniko teo dia ny taham-panabeazana eto amin'ny firenena malagasy dia mbola ambany dia ambany ka miverina ihany zany amin'ilay zavatra nitenenina teo hoe raha tsy vahana avy ety fotony mihitsy io zavatra io aty amin'ny fahasahiranany vahoaka malagasy dia tsy hivoatra mihitsy ny ady any kolikoly eto amin'ny fanjakana malagasy ny tenareo teo hoe ny fanabeazana tsy ampibetsaka ny ankizy tsy mianatra izany hoe ny zanak'olona mpanan-karena sy manam-bola ihany zany no mianatra sy izay mahitahita ihany ny tafianatra fa le olona tsy manana dia mipetraka fotsiny izany hoe le kolikoly mihitsy izany mahatonga amin'ny fahantrana satria ianao manana ihany lasa fa ny olona tsy manana izany tavelo eo dia izay mahatonga anazy mahantra ya esikaka sao dia mbola misy anam-pina satria efa tadiroso amin'ny fampitinana amin'izay tsika hatreto aloha manko mbola tsy mazava mihitsy hoe le kolikoly ve natonga le fahantrana zany raha ho an'ny Madagasikara sa le fahantrana no natonga ny kolikoly eto Madagasikara ny famontenana reto hoe fambara fitiavan-tanindrazana ve ny fanaovana kolikoly na mety misy ho antony ataontsika hoe kaparka zany mahatonga ny olona zany anao le kolikoly satria manko ny zavatra rihatsantsika eto zao saika matetika ny kolikoly amin'ny ankapobeny ihany fa raha ohatra ka manao enquête zany antsika mety ahita hoe fa misy fotoana zany tsy voatery hoe fambara avy hatrany hoe tsy fitiavan-tanindrazana fa mety misy anton-javatra hafa fa raha ohatra jerentsika hoe amin'ny fijery amin'ny-ankapobeny dia tsy hisasalana amin'ny teny fa hoe tsy fambara fitiavan-tanindrazana velively ny fanaovana kolikoly zay zany valintena azoko aroso amineny ok fa any an-trano koa mety misy miteny hoe fitiavan-tanindrazana satria mety hoe te hampandroso izy dia io aloha ny lalana hitandra-pida mpandrosona aingana le zay manko raha ohatra hoe généralisensika izy raha généralisena izy zay zany valintena azontsika aroso fa nefa nazana tsy zay nazana tsy zay ny kolikoly dia tsy inona zany tsika azy hoe tsy fomba mendrika hoentina anehoana fitiavan-tanindrazana dia zay aza raha mbola ao aloha mpanotrana dia mena tehaka izy namena dafa mafonja tsara mihitsy ny ady hevitra hatreto tonga nefa isika eo amin'ny fotoana izay amintinana sy hanomezana sosikevitra ihany koa hoe ahoana zany ny ampandrosontsika Madagasikara ny resaka kolikolytsika fa voakitika hatrany amin'ny resaka PIB zany hoe tafiditra tany anaty resaka ekônomia isika dia eo ilay resaka fahantrana
andao fitiny ny hevitrareo raha misy koa misosokevitra ho hitanareo ampandrosoana ny Madagasikara mba tsy hampahantra ny Madagasikara na hoe fomba hanenana ny kolikoly na hoe tena tsy asiana kolikoly intsony inona ny sosokevitra tianareo mazaka anao ho an'ny mpijery ny fandagana PASY GASY. Anisan'ny nitenenina teo foana moa zany ny hoe ty kolikoly ty dia fototra ny fahantrana ary tsisy nandà moa zany tsika teo hoe ny kolikoly aneka miteraka fahantrana satria ireo zavatra anankiroa ireo dia mifampiankina fa ny lohahevitra napetratsika tamin'ny voalohany moa zany dia hoe ny kolikoly ny fahantrana ary ny fitiavan-tanindrazana mifandray avokoa ireo zavatra ireo satria raha te hiady amin'ny kolikoly tsika dia mila an'ilay ataontsika hoe sentiment de citoyenneté ato amintsika tsirairay avy mba andray andraikitra feno sy anara-maso antoejava-misy eo anivon'ny raharaham-pirenena malagasy. Raha nisy fotoana izay nresaka tamin'ny général Ramakavelo nandray azy tao amin'ny université tao amin'ny UCM dia niteny anay izy hoe ny anisany mahatonga ny fiarahamonina malagasy salam'izao izy dia noho ny tsy fanajana intsony an'ilay kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina malagasy izay inona moa zany fa tsy ny fihavanana sy ny fifanajana. Rehefa manaja ny hafa ianao dia tsy andeha hanao zavatra animba ny hoaviny mihitsy. Ny zavatra tsikaritra antsika mantsy nisy fotoana teny amin'ny département de médecine teny Akatso nisy trangana kolikoly salaminy hoe misy mpampianatra manao chantage amin'ny mpianatra mba ahafahan'ireo mpianatra ireo mahazo note na ahafahany manao soutenance sy ny sisa ka izay zavatra izay anefa tsy mety satria mamodika ary manimba an'ilay hoavin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ka ilaina fahatongavan-tsaina ny tsirairay avy zany eo. Ary izay fahatongavan-tsaina ny tsirairay avy izay anefa dia tsy tonga foana fa misy ilaina ataontsika hoe an'ireny ataontsika hoe élément vecteur de valeur sahala amin'ny fampianarana. Ny fampianarana etsy andaniny ny ataontsika hoe secteur médiatique koa ao anatin'izay dia miara-misalaha daholo miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo tompona andraikitra indrindra mba anome an'ilay ataontsika hoe taridalana tokony arahina hiadiana amin'izay kolikoly izay. Betsaka tiaky natsika ndao tonga dia atao amin'ny antema dia avy eo tomankazy ataontsika fampitinana moa izy ity dia tena tsotra zany le na hoe mitovy le eo zany le point iraisantsika hoe le toe-tsaina le kolotsaina le toe-tsaina mihitsy mila tsy mifoka kolikoly tsony zany fa ovaina tanteraka miala tanteraka ny kolikoly tsisy hoe miaina ny kolikoly fa miala tanteraka tsy manaiky baiko ny voly zany fa malala olona ianao dia mizara ho an'ny hafa dia mandroso ty firenetsika ity. Tonga dia miala tanteraka io tsisy mifoka kolikoly zany tsolo dia tandremo zany dao ary tiavana. Ny vahaolana rosiko mety hoe vahaolana maharitra le izy satria ny antony rehefa te handroso ny firenena anankiray dia ataontsika hoe tsy maintsy ny investissement ihany ny ampandrosoana ny firenena. Ny ataontsika hoe fampiakarana ny investissement dia miteraka mazava ho azy fisina asa aloha voalohany indrindra. Izay ny hevitra dia mbola tohananay foana ny fahantrana no niteraka ary nitarika ny kolikoly. Izany hoe ampiakaro aloha ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy maro anisa, ampiakaro amin'ny alalan'ny famokarana asa. Rehefa miakatra amin'ny alalan'ny famokarana asa ny fari-piainana dia miakatra ho azy ny fari-pisainana. Izay angamba. Mankasisaka ny tiavana ndao ry tomoina. Tsika moa zany dia samy ambany lalàna daholo dia tokony mba mandeha amin'ny fahamarinana sy ny intsiny. Izay ihany anany tiako tenenina. Zay samy mahitsy dia ino hitako ny lalatsara ka izorako. Ny sady famintinana moa zany no andraisana ny fitenenana no ihany koa mahakasika ny vahaolana zany. Raha fitinana tsotra zany le faharehoan-kevitra indrindra fa izay nasehoko teto androany dia mifototra amin'ilay hoe diso betsaka loatra zany ny soatoavina mahaolona sy malagasy izay tsy sahintsika hijoroana intsony ankehitriny ka izay zao no manome vahana ny kolikoly ohatra. Ka ny sosokevitra avy aty amiko androany antsika miteny amin'izao dia zao. Isika zany mila tapa-kevitra hoe raha tena ohatra hoe hiala amin'ny kolikoly dia oka hiala tanteraka amin'ny kolikoly.
raha ohatra ke mbola tsy tena tapa-kevitra hiala mikolikoly dia aleo tsy miteniteny mihitsy mety ala namany koty ngamba za ohatra miteny teny amin'ny baiboly ty fa ohatra anisany targetra amin'ny mpianako izy ty ka mba famizareko amintsika sady mba kristaniana tena malgré tout dia hoe Jesosy miteny hoe oka nareo eny dia eny oka nareo tsia dia tsia raha isika ohatra hoe hiady amin'ity kolikoly ty dia oka tena hiady kokoa tokoa amin'ny kolikoly na mety hiatra manena aza ny vokatra dratsin'izany saotra ny nangamba ny amin'ny tianako anazy hoe tsika manaiky daholo fa na manana na tsy manana manao kolikoly daholo dia izao fotsiny tiako tenenina hoe aza mba tia tena fa samy eto Madagasikara ihany nge tsika tandrazana ray ihany ty dia samy hoety ihany tsika dia aloha mba mahay mijery ny hafa fa tsy tia tena foana izay ihany satria tompoko makasitraka anareo izay ny fampitinana avy aminazy enina mianadahy fa natsika teo nyresaka hoe nisy foana tafaresaka tamin'ny général raha makavelo dia tafaresaka taminay ihany koa izy dia toy izao ny heviny makasika ity loha hevitra anio ity raha tsika vetivety ary izay raha vao miteny izany hoe fitiavan-tany razan'izany ingy tsika dia ny voalohany indrindra aloha dia tombia ao an-tsaina avy hatrany hoe fitiavana ary vao miteny izany fitiavan'izany tsika dia mbola miverina ihany amin'ilay ataontsika hoe sotravina malagasy hoe fanajana zavatra tiana hajaina ary raha vao miteny izany tanindrazan'izany tsika dia tsarovy fa ny tanindrazana raha mbo miteny ianao hoe tia tanindrazana dia inona ny tena tiavinao le vahoaka ao le vahoaka ny tanindrazana marina fa ny tany itsahana tanindrazana fa le vahoaka ka raha ohatra ianao milaza tia tanindrazana kanefa manapodika an'ireo vahoaka ireo amin'ny alalan'ny kolikoly amin'ny tsy fanarahan-dalàna dao to mifanohitra tanteraka ny zavatra ataonao sy ny zavatra iainanao dia izay no ataoko hoe ny olona tia tanindrazana tompoko tsy afaka hanao kolikoly mihitsy satria tena fanapotehina ary zany atao hoe ny zavatra tiana tsy potehina vao maika za kolokoloina tsara kanefa ny kolikoly dia manapodika mandrava manimba mamono dia afaka hiteny ve no fa zay ny atao hoe fitiavana dikan'izany zany dia tena hoe raha miteny an'izany hoe ady amin'ny kolikoly zany tsika dia vereny le hoe fanajana vereny le hoe fitiavana ivereny le hoe aizany tombontsoany reto olona reto satria ny vahoaka tompoko nataoko hoe firenena ka raha miteny hoe tia tanindrazana ianao dia ajao reo vahoaka ireo tiavo reo vahoaka ireo ary omeo azy ny zazazy fa zapotehana amin'ny kolikoly tena feno hevitra mafonja ity fandarana ity tsy voatery ny mpanao politika ihany tena manana hevitra hoentina mpandrosoana amin'ny Madagasikara fa na ny hevitra ry zareo teo ary tsy haiko nareo mpanohana sy mpanotrona hoe manaiky hoe misy hevitra azo hoentina raisana tsara mihitsy ary hita fa miantra eto amin'ity firenentsika ity natonga n'izany fahantrana izany na hoe natonga n'izany kolikoly izany ianareo any an-trano mety manana ny hevitra reo manokana hoe ny kolikoly ve natonga fahantrana sa ny fahantrana natonga ny kolikoly azavao ny hevitra reo rehefa mijery an'ity vidéo ity eo amin'ny pejin'ny PASY GASY official ataovy eo amin'ny commentaire eo dia raha ohatra manohana ny zareo nareo dia mba tohany amin'ny alalan'ny commentaire manohana ny zareo nareo dia tohany amin'ny alalan'ny commentaire makasitraka azy ireo izay nisolotena vao amin'ny UCM ny université FJKM Ravelonjaona ary ny université Estime mbola mamerina fisaorana ihany koa ny ekipany Bianco izay nampandroso sy napetrano tamin'ity fandarana anio ity dia miezaka foana ihany koa miady amin'izany resaka kolikoly izany fa mety tsy ho vitany Bianco rery fa izay misy le nitenenina namantsika tato hoe rehefa hoe miala kolikoly dia miala ao izay ny fandarantsika androany ankasitranareo niaraka taminay dia ho anareo izay maniry ny andray anjara amin'izao fandarana izao tsy dio ny pejitsika PASY GASY page official mandefasa MP dia misy valiny ao manazava hoe ahoana avy ny tokony atao raha te handray anjara amin'ny fandaharana ianareo ho anareo kosa orinasa vokatra marika isan-karazany te hanohana izao fandaharana izao dia misokatra aminareo rehetra ny fiarah-miasa amin'ity PASY GASY ity mirary fety mahafinaritra amin'izao Pasika 2024 izao ny ekipan'ny PASY GASY rehetra ary mirary ihany koa alatsinain'ny Pasika mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra dia aza dinona ny famerenana sabotsy amin'ny 2 folakandro sy ny alahady maraina amin'ny 7 ora isaorana ny ekipan'ny Prod Plus rehetrarehetra niarana natotosa izao fandaharana izao amin'ny manaraka indray veloma daholo